Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'ny efa miaingo ny ao amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray sy ny vamalana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahana fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto androany dia ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy raha androany vao tonga miaraka aminay dia tena hoe tsika sendrasendra koa natongavana fa tena misy ray ilany tompo anao. Alleluia. Resy lahatra amin'izany na dia manasanao ahatra hatramin'ny farany, manasanao mihitsy ahatra hatramin'ny farany fa izaho matoky sy mino fa hifampahiretontsika amin'ity androany ity. Ho aiza tsony koa manao zao amin'izao alina zao Sareo hoe mijery fotoam-bavaka toy izay hijery zavatra fao anatin'ny Facebook eo fa araroty raha mbola manana connexion anao mbola fahasoavana izany dia andao tena hoe raiso ho fahasoavana ho anao dia araroty ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra izany zavatra ampilatananao izany. Dia ho tahin'ny tompony isika rehetrarehetra. Mbola ifampiarahaba antsika rehetrarehetra avy eo hanonona tsodrano rehefa avy eo fa milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao aloha tsika hivavaka aloha tsika hivavaka mametraka ny fotoana eo ampilatanan'Andriamanitra isika. Alleluia. Azo ohatra somary taditapaka kely fandalana ohatrany tsisy connexion tampoka. Maheno tsara ve nareo? Raha maheno tsara nareo dia andao aloha tsika ary izy ametraka ny fotoana eo ampilatan'Andriamanitra dia hivavaka tsika araka amin'ny ranabavitsika mihaja hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana. Na i Jesosy mihaja anao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pasteur Menakavy tahin'i Jesosy tsika tsirairay avy hiara hivavaka ary tsika hanombohana an'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra iray ny tsara indrindra
midera mankalaza manome voninahitra anao izay ny amin'ny famindram-po sy ny fahasoavana izay arotsaka ao amin'ny atsirairay avy rehetra isan'andro isan'andro. Misaotra ny amin'ny fiarovana sy ny fitantanana. Apetraka feno am-pelantananao ny fotoana rehetra anatin'izao vavaka fanombohana izao Jesosy. Ny rasonao ny koriana amin'izao fotoana izao. Fanahinao masina ny analaka mba ho mbany fanatrehanao, mbany fiarovanao ianao hanositra ny lelany tsirairay ianao ampidina révélation na tsirairay avy izay tonga eto ka sy ny tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoana izao Jesosy. Tena hoe hiasan'ny fanahinao mahery, ny fanahinao masina mihitsy no ampiteny eto engany ny teny rehetra izay torina eto Jesosy dia tena hipaka ny amponay tsirairay avy isam-baravarana isam-batan'olona hitondra aina sy hery vaovao anay indray izao fotoana mamy ahafahanay mandre ny teninao, ahafahanay manaraka fiderana sy ny vavaka rehetra izay asandratra eto dia voninahitra sy ny tera tsy varay atolotra ianao rery ihany. Misaotra iray eo, misaotra Jesosy, mankasitraka fanamasina. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka riranao raha mba mihaja. Tsy tsy nisy feo ilay teo fa somary nisy niraikitra kely ilay taty dia sady rehefa sainy ilay j'adore fa mitazotapaka ny fandaharantsika fa ohatr'izay foana hoe tatoatotra ny amin'ny voalohany izy ozy nitatotapaka fa mandrapatapitra izy ohatrany tsy tapaka isaorana an' Jesosy izany mino fa maheno tsara daholo ihany nareo tsy miraikidraikitra ve ny sary maheno tsara ihany ve ny feo mba ome vaovao kely azafady ahoana ny fahitanareo ny any aminareo any azafady. Naharytsika ndraisoary nitsodrano ny tsodranontsika androany dia amin'ny bokin'ny Jeremia faraika amin'ny 50 andiny fahinina amby 30. Jeremia faraika amin'ny 50 andiny fahinina amby 30 ny tsodranontsika amin'ity androany ity izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe izao lazain'i Jehovah indro hisolo vavanao amin'ny adinao sady anao famalina ho anao ary horitiko ny ranomasiny tsy ataoko tankina ny loharanony. Iza moa le hoe atao ritina ny ranomasina ranomasina izy sy loharanony izy no atao tankina ho any an'ilay fahavalonao. Hoy Jehovah hoe hisolo vavanao amin'ny adinao Alleluia. Ninona zany ady mialohanao eo alohanao? Alleluia. Dia Jehovah hisolo vavanao dia anao famalina anao zany hoe tsy anao mamaly raha mamely anao fahavalonao dia tsy anao ny hamaly azy. Manjary miadana be amin'ny fahavalo raha tsika mamely amin'ny fahavalo fa aleo Jehovah mihitsy ny hamely azy. Alleluia, amen. Dia izany tsodrano izany ho antsika rehetrarehetra ho tanteraka amin'ny fiainantsika rehetrarehetra izany tsodrano izany. Ny Jesosy ary Angelina Diamant Chine, Hortensine Koweït, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Cotanella Belgique, Rosemine France, Tous Jesosy Manakizay Allemagne, Tsira Mboramela France, Yama Koweït, Merisobeanjana Arabie Saoudite, Bersava Koweït, Marie-Jo États-Unis, Ranouso Elga Koweït, Rantanirina Marie Charline Madagascar, Carac France, Kadaka Malala France, Nena Maïsou Italie, Razana Monica Dubai, $100 Koweït, Jesosy Mpandresy Madagascar, Yama Koweït, Miliarandre Malala Allemagne, Angèle Pagès France, Angelina Rodriguez evandeneko teo, Angelina Andrinasolo France, Angelina Suzelle Suisse, tonga soa, Tsira Mboramela France, Normanala Sely Madagascar, Merisobeanjana Arabie Saoudite, $100 Koweït, tonga soa i Asin'ny Apôstôly Alain tonga soa Madagascar, Anjasika Patitsi France, Erikarac France. Alleluia. Raha izo ampinoana mihitsy ny tsodrano. Alleluia. Fantononona anareo ampinoana. Alleluia. Anao iraretrika rehefa vao andonitsy vavolombelona. Inona ny azonao ambara androany? Inona ny azonao ambara androany? Inona ny azonao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ity androany ity? Alleluia. Na dia zavatra anakory nisy zavatra
ray izay a fanapa-kevitra tokony raisiko ny zatra tokony natao nangatanga tolotsaina tamin'i Jesosy hoe inona ny tena mety ty zavatra ao ataoko ity dia tena reriko ny fanamasina androanina no olotsaina hatramin'ny omaly any sarasara tamin'io zavatra io hatramin'ny fakomaly dia tena reriko ny fanamasina tena hoe tsy izy io mampatsiahana ny Davida le andeha hanafika Jesosy Davida hoe andeha hoenjehako ve nijirika sa tsy enjehako toy Jehovah ndany enjeo fatratranao io dia zany indray androany ataoko ve io Jesosy sa tsy ataoko dia reko ny fanamasina tena mamaly aza atao io fa tsy mahazo foana dia tsy nataoko ny zatra izay koa nangatahako halleloia tamin'Andriamanitra dia nitanterahany tamiko koa le izy halleloia dia isaorako aminy tsy afaka lazaiko hoe inona le izy fa nisy zatra nangatahako dia nitanterahany dia ho azy ny voninahitra nidera sy ny aza inona ary ny azonao lazaina inona ny azonao ambara anjaranao ndray zao no manoratra misaotra betsaka ny ranavavy miaditsika tamin'ny vavaka fanoloana teo Jesosy amaly fidianao dia mitombozy sy fahasoavana trany halleloia amen anao hira anankiray ary tsika arivariva teny nisy olana ampahireziko izay dia somary kivikivy zay izy dia avy eo zay mantsinazy manarava fandarana inona ho any hira tianao ary alefako rehefa avy eo tena atolotranao manokana mihitsy fa amin'izay anao mijery fandarana izy inona moa le izy irany rija moa izy io dia rija iza ho rija Oelo Jaune sa rija Ramanatoanina sa rija Rasolondraibe zay moa izy rija Rasolondraibe dia inona amin'ireo tena tsy tadidiko izy le toniny satria izy mbola tsy dia mihaino an'le hira dia hozy aloha fa dia davakira ray fotsiny ianao rija Rasolondraibe dia andao ary atolotra mpitiavana be anazy so antsika rehetra tirity dia orina zay hijory vavolombelona isika meno finaritra daholo Now
Alleloia. Naren'Andriamanitra avilavitra daholo tsika rehetrarehetra nda isaorana azy zany fa zava-dehibe zany efa tonga eo aminy ianao zao dia aza miala tsony. Alleloia, aza miala lavitra tsony. Tainy Jesosy iza mbola tsy narabaiko teo. Tainy Jesosy aloha Lina artisan de Madagasikara France dia ao koa Someva France efa tafiditra teo. Fitsona vavolombelona hitako aty aloha za ve tsy mahavaky tsara sa tao amin'ny Zokoberta aloha hitako voalohany dia izay no vakiako. Hoy Ranambavy Berta misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fiarovana any Menakavy, salama tsara sady nandray cadeau vilia maro any Menakavy tamin'ny groupe 5 balsam farany mankasitraka andreo Jesosy hamaly fitianareo. Amen. Ataonay mantsy misy kilalao atao zay rehefa sabata hariva iny misy fidirana atao dia misy kilalao kely zay atao dia zay mahazo zay be point dia mahazo cadeau. Alleluia, mahazo cadeau amin'izay groupe tompon'anjara. Ny groupe tompon'anjara zao amin'ity groupe 4 dia zareo zao mikarakara ny fifaninanana kely amin'ny sabata vita sabata hariva iny dia zay mahazo dia mahazo loka dia mahazo cadeau dia tonga any an-trano ny cadeau. Zany mba ataonay eto rehefa tahaka izany ka dia misaotra ny groupe firy nandefa ny cadeau, groupe 5 balsam nandefa ny cadeau an'i Zoky Berta. Alleluia. Omely soabian'izany misaotra Jesosy lamina tsara ny tontolo androko androany mba nisy zavatra zay mba nahafaly zandro mba nisy zavatra zay mba nahafaly zany hoe atao fotsiny misy zavatra tena nahafaly ohatra mba nisy zavatra zay mba nahafaly fa tena mahafaly be ny ataon'Andriamanitra fa tsara zany. Alleluia. Hoy Rikarako hoe alleluia dia reky Jesosy fa mbola nomeny tombonandro izay Menakavy sady nalaminy avokoa ny asa aman-draharaha rehetra, nomeny hery sy fahasalamana sy narovany tamin'ny lalana nale rehetra. Amen. Alleluia. Dia reky Jesosy malala hoy ny Charline vita ny asa rehetra nataoko androany ary feno ny fiarovany ary natratra zao vavaka fiambenana izao. Alleluia. Amen. Tainy Jesosy Soameva
Dinainy zao sy natratra fandarana Angélina Diamant hoy izy lina hoe alleloia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tena lamina ny tontolo andronay menakavy kely tafona soamantsara ato an-trano zay voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia, amen. Eny ary zay ny fijona vavolombelona isaorana anareo nanome voninanaika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tao anatin'izay. Ohatra isika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ampandrotsika avy hatrany ary ny Anamayesoa avao Italia izy nitondra antsika ny toriteny androany. Ny Anamayesoa anao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur nanome fitenenana tainy tompo pasteur ianao sy ny ankonanao ary fedana ny tompo nomba antsika tsirairay avy izay manaraka izao afaka fiambenana izao. Alleluia. Ankehitriny ry havana dia hifampizara ny ten'Andriamanitra isika ka raisiko mpanatretena lehibe ny zara amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Raiso ny baibolinao dia jereo ny ao amin'ny Deutéronomia 6:30. Deutéronomia 6:30 izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra na manay azy, fa Jehovahandriamanitrao no miara-mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Halleluia. Ny sora-manitra ry havana dia mivaky toy izao hoe anatra farany nataon'i Mosesy tamin'ny Israely sy Josoa. Ry havana, raha omentsika lohateny ty tenin'Andriamanitra hozarana amintsika androany ty dia izao no azo tsoahana hoe matokia an'Andriamanitra isika. Fa tsy manary izy eo foana izy raha manaiky hoentiny sy hotarihany isika. Amen. Ten'Andriamanitra ity ry havana dia tena teny natao ankahiry antsika, mandrisika antsika atanjaka satria matoa misy le fankahirezana hoe ten'Andriamanitra atao hoe mahereza sy mahatanjaha. Izany hoe matoa tsika ankahirezina dia azo lazaina hoe misy fahakiviana ao ambadik'izay. Matoa tsika ankahirezina. Io fahakiviana io mety avy amin'ny antony maro samihafa. Fa ny azo ambara dia mety ho mora izy io fa mety ihany koa tena hoe sarotra. Mety ho maivamaivana fa mety tena hoe mavesatra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe aza matahotra na manay azy. Aza matahotra na manay azy. Inona ny tiana tongavanao anatin'izany? Ny matahotra iarahantsika malala, fa ilay hoe manay aniza dia sarotra ny mahafantatra io raha tsy mahafantatra an'ity tantara ity tsika. Dia fitianiko kely fohy ny tapany voalohany ao anatin'ity amin'ity toko 1:30 ity. Ao amin'ny toko 1:30 ry havana dia ao amin'ny fiatombony izany dia i Mosesy no mpitarika ny zanak'Israely. Izy ilay voatendrin'Andriamanitra nanao an'izay iraka izay, hitondra zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanaana, izay tany nampanantenana tondran-dronono sy tantely. Nefa ry havana, araka ny amin'ny toko 1:30 ihany dia ho faty izy. Tsy afaka hiditra any amin'izany tany nampanantenana izany izy fa ho faty. Ka alohan'ny hafatesany dia nanendrany Josoa izy hisolo ny toerany ary mankahery ny vahoaka. Eo izany no mahatonga an'ilay hoe matahotra. Matahotra ny vahoaka satria hiova ny mpitondra. Tsy hay hoe inona amin'ny andry any. Dia izay mahatonga an'ilay hoe na manay azy, aza matahotra na manay azy. Izany hoe aza matahotra nareo ninona zavatra miseho na manaina kely akory aza. Fa Andriamanitra ange miaraka aminareo tena hoe tiany tsindrina eto aza manay azy. Io azy io ry havana eto dia manambara sahady le miandry ery amin'ny tany Kanaana. Manambara sahady an'le inona zavatra mety hiandry any. Any mantsy hoy misy olona maventy, misy olona ngeza avy ranjanana, raha ohatra ka hoe toizantsika mivaky teny fa fanatsidihana ihany izay. Dia tena hoe rariny izany raha misy le tahotra.
dia ilay fanahiana koa ohatran'ny hoe normal ilay izy arasany amin'ilay fiteny baiko lôjika be zany ny fisian'ilay fanahiana fa eto mosesy dia mampahatsiahy hoe aza matahotra. I mosesy dia mitondra vahoaka foana izy fa tampoka ho an'ny vahoaka ny filazan'ny mosesy hoe tsy afaka hiditrana izy. Fa i mosesy any anefa dia mampahatsiahy hoe fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy, fa Jehovah Andriamanitra ao izy no miara-mandeha aminao. Nampahafantariny Mosesy satria efa nisy fifampiresahana i Jehovah sy i Mosesy. Eto izany Mosesy dia mpampita hafatra, ary izany efa fantatra zanak'Israely hatramin'izay foana fa miaraka amin'izareo Andriamanitra. Niampitany ranomasina mena, nahazo ny rano tany Horeba, tena hoe efa maro zavatra naseho hoe miaraka amin'izy ireo Jehovah Andriamanitra. Eto nefa ry havana dia ohatran'ny hoe anaty fampitovana ihany ny zanak'Israely. Dia ity fampatsiahivan'ny Mosesy sy ny zanak'Israely ity dia tsara andraisana tadidy miavaka hoe Andriamanitra Jehovah tsy mandao izany, Jehovah tsy mahafoy izany. Eo foana izy fa tsy vitany hoe izy eo foana miaraka amintsika izy fa tsy vitan'izay fa tena hoe tsy mandao izy sady tsy mahafoy. Inona moa ny hevitra ao ambadika izany ry havana? Isika mibesiasia izany hoe isika indraindray no mahatsapa hoe eo Andriamanitra, fa isika koa indraindray dia tsy mahatsapa hoe eo Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia eo foana izy, tsy mandao izany izy. Isika indraindray manadino hoe misy Andriamanitra, fa isika mihitsy koa matetika no manadino hoe tena hoe aleo ho azy any Andriamanitra izany. Ry havana, ao anatin'ny olana antsika dia mila fankahirezana. Efa mazava be ny teniny, tsy manary izy. Inona izany no tokony ho ataontsika? Inona no mahatonga antsika manadino an'io indraindray? Satria tsy ataontsika ao anatin'ny fo izy. Tsy raisitsika ao anatin'ny fo izay tsy ao anatin'ny fo izay hafatra mafonja be izay. Donc raisitsika ao amin'ny ohabolana nampy antsika amin'izay raisitsika ny ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 15 ka hatramin'ny 9. Ohabolana toko 7 andininy 15 ka hatramin'ny 9. Izay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy hoe matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalànao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy no andamina ny lalànao. Voalohany ry havana, aleloia, azafady. Voalohany ry havana, mila matoky an'i Jehovah antsika amin'ny fontsika manontolo. Izay izany ilay tokony ho ataontsika. Raha velona amin'ny androntsika isan'andro ifatokisana an'i Jehovah io amin'ny fontsika manontolo dia malalaka be ny safiditsika fa eo Andriamanitra ary fikitra amin'Andriamanitra isika. Izay ny voalohany. Faharoa anatin'izay aza miankina amin'ny fahalalànao, tsy miankina amin'ny fahaizako, tsy miankina amin'izay zavatra takatry ny saiko, tsy miankina amin'ny zavatra hoe hita-porofo, fa manaiky Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra, ary mino fa Andriamanitra dia mahavita ny zavatra tsy takatry ny saina, mahavita ny zavatra tsy ho voavahan'ny saina. Fahatelo, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, manaiky an'io Andriamanitra io. Na miditra ianao na mivoaka ianao na mandeha ianao na mitoetra ianao na mifoy ianao na matory ianao dia manaiky hoe Andriamanitra no mitarika ahy. Raha izay ry havana ny vitantsika dia milamina amin'ny fiainantsika, milamina ny lalantsika, araka ny ten'Andriamanitra ihany hoe fa izy andamina ny lalanao. Aleloia. Mazava be izay ry havana. Mety ao anaty olana be ianao amin'izao fotoana izao. Mety azo lazaina ihany koa nefa tena hoe milamina tsisy tebotebo mihitsy. Mety olona kivy tanteraka
satria misedra ny mavy. Mety ileony miaina satria tena hoe resy, mety matahotra. Tena hoe tsy ho voafaritra hoe inona ny olana mety mahazo anao amin'izao fotoana izao. Fa mety koa ao anaty fahombiazana. Tena tsy ho voazavako eto hoe inona ny mety hoe zavatra mavesatra izay azo lazaina fa tsy zakan'olombelona ho lanjainao amin'izao fotoana izao. Dia tsotra ny afatra omen'Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny teniny. Raiso io teniny zaraintsika teo io. Ekeo lohan'ny fiainanao Jesosy, matoki azy, sokafo ny fonao fa tsy hanary anao izy. Afaka manome vahaolana anao araka ny zava-misy sy ny olana miseho eo amin'ny fiainanao izy. Satria io Andriamanitra io dia tsy miova. Tsy miova io omaly, anio ary mandrakizay. Tsy miova io na tamin'ny andron'ny Mosesy na amin'izao andro iainantsika izao. Ka raha nahavoavaolana zareo tamin'izany fotoana izany noho ny fitokisany tamin'Andriamanitra, nahoana antsika no tsy hanandrana? Andramoka izaho ry havana fa tsara Jehova. Sorovavolombelona kely ry havana, te hideran'Andriamanitra fotsiny zavatra kely ilay izy fa mahakasika ny tetenin'Andriamanitra ty. Roa herinandro lasa izay dia nanapa-kevitra izay hoe andeha ho any andeha hamangy andry pastera. Andeha hamonjy an'ilay fatelin'ny pastera teo moa izany hamonjy an'ilay fahatsiarovana tamin'ny fanambadiana izy mivady 20 taona. Dia hito izany mahafantatra ny olona raha ohatra ka hoe efa mpandeha manao voyazy ka tsy malagasy ny vady. Izaho tsy nahafantatra mihitsiny fa tena hoe ampinoana hoe andeha ho any hamangy fa ny tena marina andeha hivavaka, hiaraka hivavaka. Tena hoe resaka misy etaeta-biara-ponina izany ao anatin'izay. Dia izaho ry havana tsy nahafantatra hoe rehefa mandeha ka hoe tsy malagasy izany ilay zanaka entinao dia mila mahazo taratasy ary ampandalovina na any amin'ny notary io na any amin'ny commune. Rehefa nandeha ry havana, rehefa andro ny tena andeha mihitsy dia somary mikoropaka kely nanontany olona maromaro satria nisy olona niteny taminahy hoe tsy tafavoaka amin'ny aeroport nareo satria tsy gasy ny zanakao. Dia somary gaga ohatra sady tsy dia tena izao hoe dia kely izy tena marina. Izany nefa ohatra ka hoe hijanonao ny taratasy io amin'io andro andehanana io dia tara avion tsy takatro izany ny fiaramanidina andehanako. Dia inona ry havana nataoko Jesosy tena hoe ianao tia arabaka ianao ny efa nitarika anahy hatramin'izay hainao ny andehanako any. Tena hoe etaeta ara-panahy ka ianao no mila lalana anahy Tompo. Izaho efa mpanome fiainako eo anatrehan'Andriamanitra foana fa teto izany tena natsapa zavatra satria somary hoe tena hoe ho voasakana ilay dia andehananay. Ilay izy resaka fiaramanidina fa tsy hoe taxi borosy akory. Dia ahoana ny ataoko? Tena lasa amin'izao tsisy ninona. Amin'ny maha olombelona izany ilay papan'ny ilay vadiko ny teny hoe izao raha misy olana atsoy fa mety tsy hahavoavany ninona. Dia nefa raha ny tokony ara-panjakana sy ny zavatra misy izany tena hoe tokony tsy ho tafavoaka iny zanako iny. Sarotra aminany hoe andeha tsy araka ny zazakely mbola vao herintaona sy tatana. Dia niteny avy eo hoe izao ary vao tonga amin'ny aeroport mihitsy Jesosy efa natokako anao ny fiainako ianao no mila lalana anahy raha sitraponao ty tena hoe ankiniko aminao asehoany voninahitrao hoe ianao no milohana. Fa inona ry havana ny zavatra niseho? Tonga teo amin'ny aeroport tsy nisy fanontaniana na hoe aiza ny dadan'ity zazy ity, aiza ny taratasy ahafahanareo mivoaka. Fa tena lalàna izany fa tsy hoe zavatra foroniko afaka manamarina tsika. Dia nanana fotsiny koa aza dia gaga hoe fa ahoana moa izany no natafavoakanareo tsy hisy taratasy. Efa pozitiva be ilay eritreritry ny dadany atsoa vidéo appel vidéo fa tena dia raiko ry havana Jesosy fa tena mivakiny ny lalana. Zavatra kely ohatran'ny hoe maivana izany fa entiko izarana amintsika hoe andramoka izaho amin'izay ataonao rehetra na anaty olana na olana kely na olana lehibe fa tsara i Jehovah io atao voalohany
amin'ny ataonao manontolo izy, matoky azy fa tsy hanary anao izy. Alleloia, amen. Alleloia, mankasitraka ny nanao ranabavy ny anao Maesoa. Alleloia, tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay noentinao izay. Dia Andriamanitra manakam-pahasoavana hamaly fitianao dia mitombozitra, dia mitombo fahasoavana hatrany, dia mahereza foana foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Misaotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka azy ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izay entiny izao, fa mampahery anjareo foana ny fankasitrahana izay ataontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay nentiny dia amin'ny bokin'ny Deutéronome 3:24 izay mivaky teo izao aminaran'i Jesosy. Mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na manahy azy. Fa Jehovahandriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy handaonao na hahafoy anao izy. Alleloia, amen. Mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na manahy. Dia misy azy ny fahavalo reo. Fa maninona kay no tokony ahery sy hatanjaka, ary maninona no tsy tokony hatahotra sy hanahy? Dia ny valiny dia izao, satria Jehovahandriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy handaonao na hahafoy anao izy. Alleloia. Miara-mandeha. Zay le lakile androany, miara-mandeha. Rehefa miara-mandeha dia tena miaraka, miara-miainga dia miara-tonga. Eny antsefatsefany eny mijanona dia miara-mijanona, mivily dia miara-mivily, mandeha dia miara-mandeha, miazakazaka dia miara-miazakazaka, fa tena miara-mandeha. Halleloia, tsara nge zany e. Ary io soramandeha dia anatra farany nataon'i Mosesy tamin'ny Israely sy Josoa, ary ny fanamperany ny lalàna. I Mosesy namea an'io anatra io ho an'ny Israely sy ny Josoa, satria izao i Mosesy nge havana raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia efa manana ny zavatra ikefa zany Mosesy. Ary Mosesy raha nanafatra an'io zany Mosesy hoe aza mahereza sy mahatanjah dia aza matahotra na manahy, fa Jehovahandriamanitra miara-mandeha aminao, tsy handao na hahafoy anao izy. I Mosesy rehefa handeha izy tamin'izany fotoana izany, mbola tsy teo ry Josoa tamin'izany. Eny efa teo ihany moa zany ry Josoa, fa efa teo Josoa, fa mbola i Mosesy aloha mpitarika tamin'io. Exodosy nge vakitsika, Exodosy 7:30 azafady, Exodosy 7:30 andininy fa 12 ka hatramin'ny 15 nge vakitsika. Exodosy 7:30 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 15 ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao ny ana Maesoa dia mitombozy sy fahasoavana hatrany. Alleloia. Ary Mosesy tamin'i Jehova, andininy fa 12 tsika, Exodosy 7:30. Ary Mosesy tamin'i Jehova, indro fa ianao milaza amiko hoe eto miakatra ity firenena ity, ary anao tsy mbola nampahafantatra azy irahanao miaraka amiko, kanefa anao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa, ary efa mavita mahita fity eo masoko koa ianao. Koa ankehitriny raha mahita fity eo masonao dia mba hampafantaro any ny lalanao, hahalalako anao, mba hahitako fity eo masonao, ary hevero fa olonao ity firenena ity. Alleloia. Teto zany ny havana i Mosesy dia nanontany Mosesy hoe raha tsorina zany ny zavatra noteny Mosesy teto dia izao hoe iza no hiaraka amiko. Hitanao, Mosesy mahafantatra fa mila misy miaraka izy. Mosesy nahafantatra fa tsy vitan'ny heriny no mitanjany ny zavatra izay hoatrehany, fa tsy maintsy mila miaraka aminy izy, mila mahery noho izy, mila mpampahery azy, mila mpanohana azy. Zany nge raha raha ohatra hoe mila olona hiaraka zany ka olona mbola kely noho izy, na olona ho arova, na olona ho enta mavesatra, angamba mety tsy dia misy olona hangataka an'izany. Fa le hoe mila miaraka ery ambony kokoa noho ny vatanao. Alleloia. Tahaka ny ahoana moa ry havana zany hoe Samsona nisy an'Andriamanitra.
ianao niverentsika amin'ny exodosy io a de tetery aminao any amin'ny boky mipitsara any a misy lehilahy anankiray matanjaka be. Alleloia. Samsona ny anarany. Io Samsona io a de mahavariana fa izy aloha efa ranjanana be fa tsy ny maharanjanana azy fa volazan'ny tenin'Andriamanitra anomboka any amin'ny andininy fa any amin'ny tantaran'ny Samsona any a rehefa milatsaka amin'ny fanan'Andriamanitra ohatrany amin'ny mpitsara toko efatra ambin'ny folo andininy fa enina de nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanan'i Jehova ary le liona tanora de nisamatsamana ohatry fanatsamahana zanak'osy nefa tsy nisy nininona teny an-tanany. Hitanareo a i Samsona ekena hoe goavana bokibokina tanjaka fa tsy le sandriny nahatonga anazy a nasamatsamaka liona tahaka ny zanak'osy fa le fanahin'Andriamanitra le fanahin'i Jehova nilatsaka taminy. Eo zany ny hoe misy miaraka iza niaraka amiko izy Mosesy satria tsy vita ny heriko na ny tanjako raha izaho rery. Jerenareo a rehefa miaraka amin'Andriamanitra sika de mahavita zavatra tsy takatry ny saina. Nisy pasitera namana zay manao kongo-fo taloha de hitanareo manao kongo-fo tena mandeha maka rano voasina reny izy de tena le miaraka mipotsampy reny. Ramaitra moa ny fahafantaran'olona azy tamin'ny faritra andrefana iny ramaitra fa io ramaitra io ry avy tantarainy taloha tamin'izy manao ny kongo-fo de misy rehefa manao méditation izy de ohatra hoe tamboho avo be de isaotiny to de le misaotry le saolinina reny tena misy zany de isaotiny le tamboho to de avo be to de isaotiny de zaho izy mahavita an'izany taloha hoe tonga de avy manao méditation a de midina le hery maizina moa zany mazava ho azy a de mahavita tonga de misaoty tambony izy to de wow to de misaoty ambony be de tafasaoty de natahoran'ny olona fa ramaitra fa tateriny izy tena naiky hoe tena enjana be ozy izy ny herin'Andriamanitra. Zao ndray aho izy tsy hoe misaoty mahavita misaoty tamboho fa mahavita manala devoly mihitsy mibaiko devoly mihitsy. Halleloia. Tsika ravana rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra de Andriamanitra ny eo anoloantsika de misy zavatra vitatsika mihitsy tsy vitatsika raha tsisy an'Andriamanitra. Ianao ve ravana resy lahatra an'izany hoe misy zavatra tena tsy vitanao raha ny tena mahay anao anao tsy vitanao fa vitanao satria maninona miara mandeha aminao Andriamanitra ary raha vao miara mandeha aminao Andriamanitra de izy manao ny zavatra rehetra ianao mijoro eo fotsiny zay nge le izy. Fa jerenareo i Samsona rehefa tsy rehefa any amin'ny mpitsara toko fahenina ambin'ny folo nge andininy fa sivy ambin'ny folo mpitsara toko fahenina ambin'ny folo andininy fa sivy ambin'ny folo ary raha vehivavy nanondana ny Samsona natolo teo an-dohany doalina de niantso lahy nanaratra ny fotoboly fito teo amin'ny lohany de vao izay no napetra azy izy satria niala taminy ny heriny. Hoy raha vehivavy menanao amin'ny Filistina ry Samsona de fota amin'ny torimasony izy ka na hivoaka takany teo aloha ka netsika ny tenako ka ny tsy fantany fa Jehova efa niala taminy efa tsy niaraka tamin'ny Samsona tsondray Jehova teo. Zay nge ravana le lafiratsiny le izy zay nge le tena zava-doza am'le tafasaraka amin'Andriamanitra zay mahatonga i Mosesy miteny hoe raha andeha ary ahy iza niaraka amiko. Tsy mahita lalina amin'ny Mosesy tany izy no niala tany Egypte izy no niala raha lalana tadidin'i Mosesy fa io lalana io a lalana feno melona rana de feno maingo de feno loza de feno fahavalo tsy ny fahaizana lalana ihany ny lalan'Andriamanitra fa miaro amin'ny lalana. Alleloia. Mosesy hoe iza ry niaraka amiko e iza niara-ndeha amiko e mba hampahitao fity aminao ahy e tsy afaka ny andeha rery ahy e. Ny olona milaza fa tsy afaka mandeha rery ny olona ho lasa lavitra ry havana malala. Misy fomba fiteny hoe raha te handeha aingana ianao de mandehana rery fa raha te ho tonga am'izay ale de mandehana miaraka. Fa za te teny aminao raha tianao sady mandeha aingana no tonga am'izay ale de miaraha amin'Andriamanitra. Alleloia. Zay le fomba fiteny raha te handeha aingana de mandehana rery fa raha te ho tonga amin'ny tanjo-dirina de mandehana miaraka. Fa za te teny aminao hoe raha andeha ihany miaraha amin'Andriamanitra. Hoy Jehova ny amin'ny 7:20 amin'ny Exodosy 3:13 de hoy izy ny tavako ny andeha de amin'ny anao fitsarana. Alleloia. Ny tavako no andeha rehefa Jehova zany rehefa miaraka amintsika sady mandeha no manome fitsarana de ianao zany hoe sady mandeha ianao no mitsahatra miaraka amin'ny Jehova ny ahitanao an'izany.
alleloia zany ange hoa le efa nyteneniko anareo maly mizange verenako ampisionanao kely le zavatra andresahako aminao maly any amin'ny Luka 2 fandesahantsika maly any izy ty ny amin'ny Josefa sy Maria izy mary ten'Andriamanitra eo Luka 2 andininy fa telo amby efapolo hoe taky ny ahoana tokoa raha zany tsy miaraka amin'Andriamanitra zany fahavoazana ngery avany tena misy fahavoazana misy fahampotehana misy fatiantoka zany tsy miaraka amin'Andriamanitra zany Luka 2 zay hoe tsika andininy fa telo amby efapolo anaran'i Jesosy Luka 2 andininy filazantsara Luka 2 andininy fa telo amby efapolo ary rehefa tapitra zany andro zany kanody izy Jesosy zaza de mbola mitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatra indray aman-dreniny zany andininy fa efatra amby efapolo Luka 2 andininy fa efatra amby efapolo azafady Luka 2 andininy fa efatra amby efapolo ary satria natao fa niaraka tamin'ny ara-dia taminy izy de nandeha lalana ndray andro izy vao nitady azy tamin'ny avany sy ny olopatany ary noho tsy nahita azy izy de niverina ho any Jerosalema nitady azy ary rehefa afaka teloana de hitany teo akanjany teboly izy mipetraka teo voan'ny mpampianatra ka niendry sady nanontany azy ary talanjo izy rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliana ary raha nahita azy izy de talanjo nakahony reniny taminy anaka nahoana nanao toy izany taminay ianao zato ariano indrainao sy zany tady anao hoy izy taminy nahoana no nitady ainareo tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho eto an-tranony ray koa nefa tsy azondre zany teny zany ary niara-ridina tamin'akany Nazaretsy ka nanao azy ary ndreny nitahiry zany rehetra zany tao ambony ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona halleloia amen teto zany avy namonjy Pasika ry andro firavoravona tany Jerosalema i Josefa sy Maria ary Jesosy ainga avany Nazareta de zao ny zavatra nitranga rehefa nody de lasa izy nandeha ny olona halleloia nandeha ny olona de halleluia halleluia ohatra misy tsy maraka le verset nareo misy magnotry reo daholy le teo aloha mpitsara toko fahaenina amby folo andininy faharoapolo de le teneniko teo momba ny Josua ao amin'ny Exodosy zafady Exodosy fa telo amby telopolo andininy fa roa amby folo ka hatramin'ny fadimy amby folo fa Exodosy toko fa telo amby telopolo andininy fa efatra amby folo le tenin'ny Jehova hoe hoy izy nitavako nandeha de amin'ny anao fijaranao alleloia amen fa maky an'le tenin'Andriamanitra aloha tsika le momba ny Jesosy momba ny Marika Josefa sy Maria zafady avy nanao namonjy Pasika zany zareo de nandeha nody de nandeha fotsiny tam'izao nieritreritra hoe Jesosy ao ary betsaka ny olona mieritreritra hoe Jesosy ao fa Samsona teo Samsona ngeeritreritra hoe Jehova mbola miaraka aminy toy zany etsika amin'ny tena takany teo aloha nefa tsy fantany fa Jehova efa nandao azy de mba tahaka zany koa Josefa sy Maria tonga de nandeha vita nandeha andao miaraka amintsika ao izy aza taitaitra nareo fa manaraka antsika ao izy betsaka ny olona mieritreritra am'izany ao amin'ny fiainana hoe Andriamanitra hoe Jesosy miaraka aminy ao fa ny olona tsy miaraka taminy ary rehefa Jesosy ny tsy miaraka amin'ny olona de ty endrika tantaran'ny Maria sy Joseph ty de misy fatiantoka atao zao le fatiantoka vita ny firavoravona mipasika sy ny andro firavoravona de noditra zareo de efa nandeha ny ray andro nenga tany zany zareo lahady voalohany amin'ny herinandro ohatra de nenga tany ray andro de ny latsinainy vao tonga saina hoe tsy eo Jesosy ray andro zay de nitedavina mety nandritra ny efa ny après-midi vao tena resandro hoe tsy eo Jesosy de niainga ndrena de niverina andro faharoa andray zay de hoe zay amy zoro zany hoe lahady ny latsinainy maty tany
nentiny talata ary talata marina vao tonga fa nanomboka talata marina izy mbola nanina azy izy nitady azy nandritrany telo andro talata larobila kamisy zay ndray zany a mety lakamisy ariva mihitsy zany vo hita andray Jesosy. Jesosy nefa tsy mandeha mivoyager amin'ny sabata zany ka ry zoma Jesosy efa mampianatra baiboly ny olo fa zoma ndray io a efa miomana sady amin'ny sabata ndray Jesosy efa fiomanana indray io de azo antoka fa tsy maintsy nitandra sabata teo Jerosalema ndray zareo. Hitanareo a ny tsy fiarahana amin'Andriamanitra de mitondra fatiantoka maty herinandro izy mivady teto raha mandinika tsara tantatsika lany herinandro no ninona fotsiny no tsy niverifeny izy ireo fa miaraka amin'ny Jesosy sa tsy miaraka fa tonga de nandeha aza mandeha miala ny tranonao zany raha tsy fantatrao resy lahatra ianao fa miara mandeha amin'Andriamanitra ianao rehefa fa ny mandeha am'izao tsy miaraka amin'Andriamanitra de mitondra fatiantoka eo amin'ny fiainatsika mitondra fatiantoka eo amin'ny fiainatsika. Za efa nitariko anareo ty mananamana zany za zany rehefa taloha de zay sy ny namana mpanenjika mpangalatra mpanendaka sy mpangalatra tena enjikenjehanay mihitsy sasa be mihitsy taloha satria za mananamana tena mafy be zay am'izay mbola nianatra taona anankely tao de io namana io zany tena mafa be sady tena ranjanana be tena le batafonjam-by reny de miaraka aminazy efa tena tonga de misy mpangalatra to de raisiny amin'ny vozon'akanjo le mpanendaka reny zay zany to de mahafantatra ry mpanendaka de manenjika andrey zay te analakely. Ndray andro a tena tanànanay misy namako zay atao hoe raha Zozo io raha Zozo io a de tena tompon-daka amin'ny kickboxing io tompon-daka tena mahay miady be de matahotra ny daholo mpanendaka sy ny rehetrarehetra de ndray andro am'izay a tafahoana zay sy raha Zozo de rehefa tafahoana tafaradalana zay sy raha Zozo de jereko am'izay amin'ny arehan'ny bus eo ambanimbany tranonay taloha zany de fantatreo misy telo lahy mpanendaka reo mpangaro paosy anaty bus reo de hoy zay mantsain'ny Zozo andao atsika aloha etsy vetivety fa sady miteny amin'ny teny de hitako mihitsy hoe miaraka amiko izy miara-miampita ny arabe zay izy de za zany a ao arinako Zozo de zahako zany ny eo aloha to de nakeo an'le mpanendaka to de anteneko inona ny ataonareo aty an-tanànanay aty e ohatran'ny lehibe fa ahoana zay ry zoky amin'ny teny anareo aza maty an-tanànanay aty mihitsy raha niasa ratsareo a na efa miteny de nididin'izy telo lahy am'izay ahoana tsara zany teninao zany zoky be ozy izy ahoana zay no ny ataony zoky be azany ohatrany tsy azonay zany sady nijereny am'izay ny paozy ny paosiny akanjo tsapatsapainy ny paosy zany hoe saika voaendaka zany le saika voaendaka io a tsy tonga saina mihitsy hoe fa maninona reny de davitreto zany re voaendaka nefa normalement tokony hitany Zozo arinako fa nitodika ho zareo ay Zozo tsy tao arinako fa miara-ny apita fotsiny zay izy vily lalina efa ry alavitra be za fotsiny nieritreritra hoe mandeha ao arinako izy de nitsahany tonga de nakeo am'le mpanendaka fa saika voaendaka zany re saika voaendaka onatsara zany teninao zany zoky be jereko se Zozo oay oa de nanao hitanareo le vavan'olona tsy anina fotsiny e aka za miteny anareo mihitsy e aza ranony zany ty fa za zay efa miteny fa tsy ahantsy mody manao kizitinjitina kely teo sady mody miemotremotra teo de lasa vo difo kelikely fa ny eto ara tongotro izy a nitsoka fa saika zany reo voaendaka satria za rehetreritra hoe miaraka amiko Zozo raha niaraka tamiko izy tena nety fa ny olana za rehetreritra fa niaraka niara-ny apita fotsiny zay ny arabe fa izy tsy niaraka tamiko hitako a tena raiky ny an-dahan'olona ohatry zany ke fiainatsika rehefa narehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra tsika mieritreritra tsika mieritreritra fa miara-mandeha amin'Andriamanitra fa verifio tsara fa sao de sanatria diso fanantenana rehefa sao de sanatria diso hevitra fa ny devolitsy ohatra mbola milavitra mbola mihatra lavitra reo mpanendaka anaiky nanendaka reo nay tsika sasa fotsiny manao zavatra za miteny anareo aza mba manao délivrance zany raha tsy ampery
raha tsy teo alain'ny devoly baraky ao masom-bahoaka. Ary olona démoniaque io rehefa délivrena dia jerenao ohatry zao daholo ny olona to dia fantany ry tsy ampivavaka. Tena marina zany teneniko anareo zany. Indray andro zany misy ranabavy zay misy démonie be mihitsy. Dia tena mamono io zany rehefa miatsika ny devoly fa tonga dia mamono ary tonga dia le danse re tonga dia tena miady tena vonona maherisetra be. Dia zao amizay natao teo ampovoany izy dia anaovana tababe dia manao boribory daholo ny mpiandry sy ny mpanao délivrance tamin'izay. Dia natao teo ampovoany izy dia manomboka mivavaka dia mbola tsy mihetsika aloha izy. Mbola malemilemy ampovoany eo amin'ny manomboka mivavaka amin'izay zay. Gatahana ny rahan'i Jesosy. Natao ny rahan'i Jesosy fa dia anao délivrance ika manomboka mihetsika amin'izay ny devoliny. Jereny tsara tsirareo ohatran'izay zay be ositra tsy sahan'ny jereny. Zay misy ositra tsy sahan'ny jereny. Fa nisy ranabavy zay amin'izay anankiray to dia jereny. Enina ny atao aty nefa tsy ampivavaka ozy izy ao mantsy le olona délivrance fa nenjehany amin'izay le ranabavy anankiray izay. Nenjehany rano trano satria manino fantany fa tsy ampivavaka. To dia fantatra io ara-panahy to dia fantatra. Ary rehefa misy ny fanaovana délivrance aza mba Alléluia. Tena rehefa manao délivrance dia aleo aloha manao ampivavaka tsara. Aleo miara mandeha amin'Andriamanitra fa alain'ny devoly baraka. Ka zao ravana malala i Mosesy dia tena niteny nahafatra hoe oreto ore olona mandehana mahereza sy matanjaha aza matahotra namana fa Jehovah Andriamanitra miara mandeha aminao tsy andao na hafoinao izy. Jehovah zany rehefa miaraka amin'ny olona dia tsy mahafoina mandao izy. Jehovah zany rehefa miaraka amintsika dia haitsika ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia hainy mino ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Fa Jesosy ny teny za mivoaloboka ianareo ny sampana. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsika vao misaraka amin'Andriamanitra na dia io fisainanao io fahaizanao io diplômanao io ohatra ianao miaraka betebeka ny loatra zany miaraka amin'Andriamanitra izy azo daholo ny diplôma rehetrarehetra. Dia mieritreritra fa diplôma matafita dia avela Andriamanitra. Tsisy dikany aminao daholo reny diplôma tsisy ao anatin'ny sainao intsony reny zavatra ireny avy eo. Dia mitovy amin'ny olona tsisy diplôma ihany ianao. Lazainao fa mandainga CV ianao, lazainao fa mandainga ianao amin'ny CV soratanao hoe za manana doctorat an'izao sy zao nefa vida be fotsiny. Nefa ianao tsy vida fa nazahoanao ireny niaraka tamin'i Jehovah dia avy eo Jehovah avelanao dia avy eo pokaty be. Teo ataonao hoe toko faharoapolo ambadika vakiko hoe amparezaka anao. Deutéronome toko faharoapolo nge Deutéronome toko faharoapolo andininy fahatelo sy efatra. Raha nanafatra ny amin'ny miaramila sy ny tafika Mosesy dia izao no teneniny. Mianoro Israely eo efa hanafika amin'ny fahavalonareo ianareo anio. Ko aza ketraka ny fonareo aza matahotra na mikorapaka foana. Hitanao sika zany tsy tokony mikorapaka. Hoy tena hoe aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mikorapaka foana na mangorono no mitahotra azy. Satria nahoana fa Jehovah Andriamanitra reo miara-mandeha aminareo hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Tsika ho rehefa miaraka amin'ny Jehovah dia tsika tsy mikorapaka atao ry. Tsika tsy mikorapaka atao ry. Fa inona ny ataontsika? Mijery ny amin'ny Jehovah amin'ny fahavalontsika fotsiny. Jehovah zany sady miara-mandeha fa tsy hoe miara-miady. Tsika zany miara-mandeha amin'ny Jehovah, tsika tsy miara-miady amin'ny Jehovah fa tsika miara-mandeha fa iza no miady? Jehovah rery no miady. Tsara Jehovah, mahafinaritra. Alléluia. Amen. Mbola ampiko ary ty amara-paranantsika azy sahady. Ay sondolama le teo tapitra sahady ve Joshua. Rehefa niteneniny Mosesy an'izany Joshua
dia nandray lesona Josoa. Josoa toko fafito, Josoa toko fafolo. Josoa toko fafolo andiny fa efatra amby roapolo nge vakitika. Josoa toko fafolo andiny fa efatra amby roapolo. Raisiny Josoa amin'izay ny afatra. Amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa Josoa toko fafolo andiny fa efatra amby roapolo. Ary rehefa navoaka ireo mpanjaka ireo ka nentina eo amin'ny Josoa, dia niantsony lehilahy rehetra amin'ny Israely Josoa ka nao tamin'ny mpitarika ny mpiady izay teo amin'ny hoe manatony ka ataovy eo amin'ny vozon'ireto mpanjaka reto ny tokotra ireo. Dia nanatony izy ka nanao tongony teo amin'ny vozon'ireo ary io Josoa taminy. Aza matahotra na mivadi-po, mareza sy matanjah fa toy izao ny ataon'i Jehova amin'ny fahavalonareo rehetra izay iadinareo. Io le hafatry Mosesy io. Dia Josoa tena niresa lahatra ary tena nino fa miara-mandeha amin'ny Andriamanitra. Ary rehefa miara-mandeha amin'ny Andriamanitra dia izao tsy maintsy hanitsaka ny vozon'ny fahavalo. Mpanjaka angery avy nareo ny asen'ny tsy Josoa akory nanitsaka ny vozon'ireo fa nasen'ny nitsahan'ny miaramilany, mpitarika amin'ny miaramilany, ny vozona mpanjaka zany ngery avy na mpanjaka manana miaramila sy tafika nge zany. Fa rehefa miara-mandeha amin'ny Jehovah tsika, tena ny soroky ny mpanjaka, ny vozon'ny mpanjaka mihitsy no hitsahantsika. Satria men'Andriamanitra tsika izany fahefana zany, men'Andriamanitra tsika izany fahafahana zany, men'Andriamanitra tsika izany hery izany. Koa izao ary ny teniko anao androany, raha andeha ihany dia miara-mandeha amin'Andriamanitra. Raha andeha ihany meteza miara-mandeha amin'Andriamanitra. Andriamanitra manan-kiara mandeha aminao. Atao izay mahatamana azy, atao izay mahatamana amin'ny fanahy masina, aza atao izay mampalahelo amin'ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina rehefa malahelo dia misaraka amintsika izy. Tehirizo, kolokoloy ao anatinao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa izay rehetra ataonao, izay vavahady sy varavarana manoloana anao, na dia vavahady vy, vavahady varahana, dia izaho miteny anao fa misokatra ny anaran'ireo. Ny miara-mandeha amin'Andriamanitra dia manana pasiparito, manana lakile pasiparito. Sokatra daholo fotsiny izay fotsiny sokatra. Efa tantariko anareo le zahako le teneko anareo izaho eo amin'ny fiainako. Aty andafy aty zany be dia be mihitsy ny kôdikôdy ilaina, mot de passe. Ny banque en ligne, mot de passe. Ny compte Google, mot de passe. Ny Gmail, mot de passe. Ny zavatra rehetra io mot de passe, mot de passe, mot de passe, tsy mot de passe. Dia taloha reny noteko amina misy kadika ireny noteko mot de passe n'le anina zao, mot de passe ny compte Facebook zao. Dia leo amin'ny farany dia izao no nataoko. Novaiko anankiray daholo amin'izay. Mot de passe anankiray mitovy daholo ny fiainako. Aka vola, mot de passe mitovy. Hijery banque en ligne, mot de passe iny. Mandeha makany amin'ny namoty izy ity resaka ara-panjakana rehetra, mikarokarota kely rehetra ty amiko, mot de passe ray. Dikan'izany ninonninona zavatra ataoko, nanokatra mail, nanokatra inona ninonninona kôdy ilaina, dia izao efa ao iny, mitovy ihany ny kôdy. Dikan'izany tsy atahorako very intsony ny kôdy, efa ananako kôdy ray amin'ny zavatra rehetra. Ry havana, ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia tahaka ny kôdy anankiray mamono zavatra rehetra. Andriamanitra miaraka amintsika, na kôfra io na vavahady hazo io na vavahady vy io na vavahady vato na varavaram-bato izy rehefa nasokafan'i Jesosy. Dia nasiany mitsangana izay maty tao Lazarosy ny anarany. Fa zay teny aminao androany, mahereza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po fa Jehovahandriamanitra miara-mandeha aminao ary tsy andao na hahafoy anao izy, dia aza matahotra na mivadi-po. Raha te ho tafita amin'ny fiainana, miara amin'Andriamanitra. Aza misaraka amin'Andriamanitra. Fa ireny olona hitanareo tsy tafita tamin'ny fivavahana ireny, misaraka tamin'Andriamanitra daholo no natokan'ireny. Fa ianao kosa raha tsy misaraka aminy dia ho hitanao izany voninahiny izany. Halleloia, amen. Sasany nanaovavy-maheso tamin'izay tory-teny mamy be izay toka amin'ny fizarana fahatsapana ary sika. Halleloia.
ratsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapana radio akiradio ny kantoko miantso fotsiny ianao alleloia defa tonga defa eo hiteo ny tonga defa miditra mivantana ianao afaka mizara fahatsapana izary no hiditra izara fahatsapana dia omenanareo avy hatrany ny fitenenana. Alléluia. Miandra-paila tsika. Alléluia. Pasolofa aizary le sary. Misy fotoana ohatry ny alena vohita le sary fa ilana tsiny. Ndao ary rehefa ao ary ranavavy Aingovina Rodriguez dia minanao fitenenana inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Mankasitraka pasitera name fitenenana dia manana rehetrana Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka nareo menatako tamin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mampahery be ny zavatra tena voaraiko anazy zany dia le hoe raha te ho tonga haingana dia aleo mandeha irery, nefa koa aleo koa miaraka mandeha dia ho tonga any amin'ny izay toerana aleha. Dia faharoa le hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mitarika fahatiantoka eo amin'ny fiainantsika. Dia farany hoe raha andeha ihany dia aleo miaraka mandeha amin'Andriamanitra dia meteza koa miara mandeha amin'Andriamanitra. Fa ny fiarahana aminy dia tahaka ny fody anankiray izay mamono zavatra rehetra rehetra. Izay ny tena nakasika pasitera, mankasitraka indrindra ka in Jesosy. Alléluia. Mankasitraka indrindra anao Aingovina Rodriguez dia tahin'ny tompo dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia misaotra ny fizarana fahatsapana. Alléluia. Fatsika hiantso olona hafa manaraka indray ary Alléluia. Dia aloha asiana sary. Alléluia. Alléluia. Rehefa ao ary ranam-paviaina dia ndao menazy avy hatrany ny fitenenana iaina anao fitenenana. Taintompo pasitera dia taintompotsika rehetrarehetra. Mankasitraka pasitera na ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy ihany koa tamin'ny tena mampahery be mihitsy nampahery be mihitsy ilay fijoina vavy-limbena ny Zoky Maheno Soa dia ny zavatra voaraiko androany dia hoe tokony tsy natao ary tsika satria miara-mandeha amin'Andriamanitra fa ny tsara atao isanandro dia mila verifena hoe tena miaraka amintsika tokoa hoe Andriamanitra satria indraindray diso hevitra. Dia rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra tsika dia mahazo nakasika tena hoe mahazo fitsaharana fa Andriamanitra no miarado antsika sady rehefa miaraka amintsika dia mahavita ny zavatra izay tsy vitantsika. Dia faharoa koa ilay hoe faty antoka ao antsika raha ohatra ka tsy miara-mandeha amin'Andriamanitra isika. Eto any Jesosy daholo tsika rehetra maheresaka ho. Alléluia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy tamin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy hamaly vidia dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Voilà, misy izara fahatsapana manaraka ao Alléluia. Saotra anareo rehetra amin'ny fizarana fahatsapana fa mamy be izany fizarana fahatsapana izany. Alléluia. Ndao ary raha ohatra efa tafiditra indray ary raha latojo dia metsika azy ny fitenenana inona ny azonao ambara tojo. Tain'ny Jesosy daholo itsika rehetra dia misolaketsaka pasitera na amin'ny fitenenana. Ny any tena nakasika anahy voalohany ilay tao amin'ilay direktera mahatoky faharoapolo telo hoe fa Jehovandriamanitra no miara-mandeha aminao hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo sy mba hamonjy anareo. Dia hoe atsika miara-mandeha amin'Andriamanitra izay zany ny ataontsika, izay zany ny anjarantsika miara-mandeha amin'Andriamanitra. Fa kosa satsika tsy miara-miady amin'Andriamanitra satria sarotra ihany zany. Fa atsika miara-mandeha fotsiny fa Jehova irery mihitsy ny miady. Amin'azy zany Jehova irery zany miady atsika mijery fotsiny rehefa eo na isaorana an'Andriamanitra zany.
dia nakasika be koa ny zavatra rehetra nytenen'ny zokomainy zokoa le hoe ina mba le fijorona vavolombelona telo mba resaka taratasy iny dia tena hoe saorana an'Andriamanitra fa tena manokatra lalana Andriamanitra. Aleloia. Dia le tamin'ny tantaran'ny Samsona dia koa nakasika hoe rehefa niaraka tamin'Andriamanitra izy dia na dia ny lohana tanora dia samatsamahany fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ilay izy dia tsy nahafita n'inona mba te-hetsika teo tahaka ny teo aloha nefa tsy nahafita n'inona. Dia izay zany hoe aleo miaraka amin'Andriamanitra. Dia ny farany le hoe rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra dia faty antoka. Ny Maria sy Josefa zao rehefa tafasaraka tamin'ny Jesosy dia maty antoka teo eo amin'ny herinandro teo. Dia aleo zany miaraka amin'Andriamanitra dia sady tsy maty antoka dia miaraka mandeha amin'Andriamanitra eo aloha avany sady omeny fijarana. Aleloia. Dia tany Jesosy tahory. Aleloia. Mankasitraka ny ilanao raha tojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy zay dia ianao Jesosy zany mahafitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mbola misy izara fahatsapana manaraka ato. Aleloia. Mampiditra olona hafa manaraka indray ary tsika. Aleloia. Raha efa ao indray ary raha nabavintsika Erika dia tonga dia mentsika azy avy hatrany ny fitenenana. Erika, inona ny azonao ambara androany? Dia mankasitraka ny fitafena ny fitenenana dia mankasitraka anareo amin'ny asa ny toro-tena ilaova tena hoe mahambe mindraisana lesona be dehibe. Izany tena nakasika anao voalohany dia teny rahavavina mahisy hoe mila mametraka san'Andriamanitra fontsika ao am-poteka. Avelana amintsika Andriamanitra dia milamina be fiainantsika izany hoe tsisy ahazana. Fa ndraindray tsika hoe izy miteny mahitsy koa ndraindray mieritreritsika hoe misy Andriamanitra, foan'Andriamanitra ndraindray tsika mieritreritra hoe sy Andriamanitra. Fa tsy ataontsika aloha laharana zany Andriamanitra ao am-fiainantsika ndraindray. Ny tena tokony izy zany dia tokony atao aloha laharana foana Andriamanitra dia rehetra ataontsika araka ny fijoroan'ny vavolombelona kosa mahakasika hoe zavatra kely ilay izy fa nataony aloha laharana atao foana Andriamanitra dia mizany lalana rehetrarehetra vany ny fakany rehetrarehetra teo amin'ny abehanany. Dia ny faharoa mahakasika anao koa ilay hoe tsika rehefa miaraka mandeha amin'ny olona dia mila olona ambony heritsika zany izany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany tsika dia mahery satria Andriamanitra dia ambony hery. Dia mila zany tsika miaraka amin'Andriamanitra foana raha te hahery satria tsika tsy mahavita na inona na inona miherin'ny tenantsika fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia mampiasa takatsy ny saina zavatra tsy vitantsika dia vitantsika ny possible dia vitantsika possible rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Dia fahatsy farany dia fahasan'ny Maria zao misy contact be mihitsy sy niarahana tamin'i Jesosy satria tsy mijery izy mbola ao be Jesosy dia mahavery hoe mieritreritra hoe fa miaraka amin'ny Andriamanitra nefa rehefa mitondra fahasan'ny Samsona satria tsy miaraka amin'Andriamanitra fa teo amin'ny son'Andriamanitra dia mila veloteny isan'andro zany hoe miaraka amin'Andriamanitra fiainanao sy miaraka amin'Andriamanitra dia mila matoky sy mametraka fiainanao foana eo tena tanan'Andriamanitra fa ireny fisomarambatra izay mila mahakasitraka daholo. Aleloia be mahakasitraka indrindra anao raha nabavy Erika dia Jesosy any maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha nabavy Erika. Tsika piditra olona hafa manaraka indray. Olona tsy dia piditra matetika ity dia mamela kely alina nareo hitady ny sariny fa araka ny mahaelaela azy vao tafiditra teto indray dia tsy maintsy mitady sary kely aloha. Izy ary zany olona izany raha fantatrareo. Azo aloha kelikely sary
aza miala aloha azafady alleloia raha efa ao ary neny Sarlinina dia mialaza avy hatrany ny fitenena inona ny azonao ambarana eny Makasitraka pastera name fitenenana ny mpanakasika teo tamin'ny androany dia misaosanareo menadalo tamin'ny autorité sy ny fizarana amamibe. Ny nakasika voalohany dia ny fijorana vavolombelona ny Zandry Malala Mahendry Soa ilay izy mianaka tamin'ny voyage nakany amin'Antananarivo iny. Ny faharoa dia ilay Jesosy Maria sy Josefa ilay mitady an'i Jesosy nandritry ny herinandro 3 andro tena hoe misy faty antoka be tokoa rehefa tsy miaraka amin'i Jesosy. Ary ny fahatelo dia ilay amin'ny tombotsoan'ny tantaran'ny eny aleo faranakeo amin'ilay hoe Jesosy tsy tafaraka tamin'ny Maria sy Josefa dia mampiteraka fahavoazana be ilay tsy fananana miaraka amin'i Jesosy. Dia mankasitraka pastera misy voaraiko sifra fa tsy voaraiko soratra ilay izy fa dia voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Alleloia tsy maninona izany hoe voazaranao ihany ilay zavatra tokony hozaraina. Mankasitraka indrindra ny Sarlinina dia Jesosy hamalofitianao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Torantsika mbola hiantso olona iray, mbola misy olona iray hafa izara fatsapanao manaraka. Alleloia. Aloha ary raha efa ao ary ranabavy Sondola dia mianao avy hatrany ny fitenenana ary Sondola. Ny Jesosy pastera dia mankasitraka ny fitenenana dia ny tena nakasika androany raha hiara-mandeha ihany isika dia aleo miova dia fiarahana mandeha amin'ireo avao koa mila hoe kolokolonjana mba mahatonga hoe hamanga satria ny devoly mijery antsika hoe iza no miaraka amintsika. Dia nampinaritra ny tantaran'ny pastera tamin'izareo mbola kely dia hoe misy olona ngeza be miaro zareo fa rehefa tsy teo io olona dia hitan'ireo mpangarom-paosy ireo hoe tsy eo ilay mpiaro zareo dia tahaka izany koa izany tsy hoe mitovy fa tahaka izany koa antsika rehefa tsy miara mandeha amin'Andriamanitra dia hitany devoly dia devoly amin'ny tonga tsy hoe nasarasika fandeha hamotika antsika tandrony devoly dia mila hoe kolokoloina dia mila hoe very fena foana hoe fiarahana antsika amin'Andriamanitra. Raha miaraka amin'Andriamanitra dia tsika dia tena hoe mandresy amin'ny zavatra rehetra rehetra. Dia izay no tena nakasika mankasitraka pastera. Alleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Sondola dia Jesosy anie ombanao hatrany dia fitana tompo amintsika tsirairay avy. Jesosy hamaly fity. Alleloia. Ndao tsika no hira anankiray ary dao ty hira ty ataotsika efa fiarahantsika manao hoe izy ty efa sabata fity sabata ataotsika hira mihetsiketsika kely aloha ataotsika hira mihetsiketsika kely aloha ny androany fantatry reo zany izy zany inona ary ny hira ataotsika izay malala. Ny ataotsika tira mahafinaritra be ty fataotsika izy tira fa sabata miara-dalana amintsika isan'andro ny tompo. Alleloia. Dia ao anazika eto dia hivavaka ho an'ny firenena meno finaritra daholo.
Dalla amici chi sana benito alla mia falea alla che manayira ayiro la siga savela ni dire la siga lo mila dio matukia ni fitava sama wa fakamitika ye fitava sama wa fakamitika ni fitava sama wa fakamitika ye fitava sama wa fakamitika sauta ya vinamitie Agena Maria Tika Saia Faye Wanifutika ye Fenisa Nisina Navisa Tukalani Raitika Vana Ula Katika Pia Magabe Ekutangu Suare Fia Valera Mia Lala Miti Sana Benito Anatini Afalea Anatini Manaira Dio la Siga Sabela ni Virea Siga Dico Mamina Dio Matukia Dio Fidiama Sama Wafaka Mitiga Ie Fidiama Sama Wafaka Mitiga Fidiama Sama Wafaka Mitiga Ie Fidiama Sama Wafaka Mitiga Salami Sara Kamitike Fanaina Napitika Lauana Ke Rovomi Sala Sala Somebody Fanifiti Amani Asika Yefanza Yavani Sama Karamu Nani Asika Rovina Favulu Meluna Ampaila Lanifiti Amani Mia Dalla Amici Sana Benito Anatini Afalea Anatini Manaira Aire Wanila Siga Sabella ni Virea Siga Dico Mamina Dio Matukia Ifitiama Sama Wafaka Mitiga Ifitiama Sama Wafaka Mitiga Ifitiama Sama Wafaka Mitiga Ifitiama Sama Wafaka Mitiga Asala Samiandana Milani Tumunatika Saura Saira Lumadinga Ketina Nikubaye Mamelu Matika Tenani Mama Yeda Tikandaldi Aluya Radia Hanna Faumita Fasani Manani Yani Dalla Amici Sana Benito Anatini Afalea Anatini Manaira Airo la Siga Sabella ni Virea Siga Dio Mamina Dio Matukia Ifitiama Sama Wafaka
mitsika ie fitiavany samba afaka mitsika ny fitiavany samba afaka mitsika ie fitiavany samba afaka mitsika ny fitiavany samba afaka mitsika ie fitiavany samba afaka mitsika Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fotoana androany. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fataterahany fotoana teto. Voninahitra ny eo anao. Tera ny aja ny saotra sy ny voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra satria na dia neka tapaka ny fandanana dia mbola hainao ny tazona sy ny tahiry an'izany dia mbola nandeha tsara indray noho ny fahasoavanao Jesosy. Misaotra betsaka ary dia soa matsara ny fandarana, voalaza ny afatrao io izany afatra izany mba tsy ho very mainana anatin'ny fony reto olona tsirairay avy reto. Fa io Jesosy mba tena hoe nivozana fafy androany dia ny teninao dia tahaka ny vozana fafy teny amin'ny tany lonaka oka mba ho ny fona rehetrarehetra eto tany lonaka ny riny izany teninao izany ka amoa avy zato teny arivo tsy manapataperana ne ho boboka ho fiainana mandrakizay ty anatinay. Azo vainao voatsainy volona mpiasa dia voly sy ny satana izay mpangalatra amin'ny teny dia didina isoroany aminaranao Jesosy tsy afaka lelingelina izany teny zany angalatra ny teny izay nitoriana androany. Dia io koa ny alina ity Jesosy mba alina fifitarana ho anay tsirairay avy. Betsaka ny mety tonga teto ny andrandra fidoranam-bavaka na ny andrandra zavatra izay mety ho atrehana. Ianao Jesosy hijery ny tsirairay avy izay nafoy fotoana, nafoy torimaso ka mba tonga ny afatra avy aminao teto androany. Ianao ny amaly fity azy ireo ary fomba izay tsy takatry ny saina tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ndao bandrosikana na vavisika mihaja amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Mihaja anao ny fitenenana. Sitraka pastorana ny fitenenana iara hivavaka sika ho an'ny firenena. Somary ratsiratsy ny connexion andranambavy mihaja sao dia afaka tonga dia miasa andranambavy linahy izy azafady amivavaka ho an'ny firenena azafady fa ratsiratsy ny connexion miraikitra be ny feony azafady. Tanteraka sy lavorary ny fotoananay teto ka mandeha sitraka pasterana ny fitenenana iaraka hivavaka sika. Jehovah ray malala tena hoe misaotra anao izay tamin'ny fataterahany fotoana Jesosy tanteraka soamatsara izao fampitana miafatra izay menao anay izao indray satria mahampy tokoa izany afatra izany ary tena ilaina tokoa Jesosy satria izay tokoa tahaka ny Mosesy taloha Jesosy manontany hoe iza no hiaraka aminay mitady etsy sy aroa izay mitady vahaolana etsy sy aroa nefa dia ampianarinao amin'izao fotoana izao hoe tena ianao no mila iarahana isan'andro ianao no mila tadiavinay satria tsy misy afa-tsy faty antoka tamin'izany fotoana izany Jesosy ny fiainanay faty antoka tsy misy afa-tsy ady sy olana teo amin'ny fiainanay tamin'ny tsy fiarahany aminao dia mampianatra ny andray ianao mbola hifikitra aminao hiara-ndeha aminao amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ianao no miady fa tsy izahay Jesosy malala dia izany mihitsy nisaorana anao misaotra n'izany teny mamy izany misaotra ny fampianarana fa tena ilaina tokoa ary mampitombo finoananay izany Jesosy ary izany mihitsy no angatahana ho amin'ny firenenay Jesosy malala hoe maro ny manam-pahaizana amin'ny firenenay Jesosy fa nefa matetika dia mitoky amin'ny fahaizana sy ny fahalalana ny mpitondra Jesosy malala izany izy izay manam-pahaizana amin'ny firenenay io fa matoa ianao tonga izany teninao izany amin'izao fotoana izao dia mampianatra ny hoe hifikitra aminao hiara-ndeha aminao fa tsy handeha mitoky amin'ny tena sy ny fahalalana intsony miaraka handeha aminao mba hampiroborobo hampandroso an'io firenena io izany mba hangatahana aminao Jesosy tena hoe ny malagasy rehetrarehetra hitodika aminao hifikitra aminao fa hialan'ilay faty antoka hatramin'izay miainana hatramin'izay Jesosy malala dia mba tena hoe hofeno anao ny firenenay hofeno rakitra ny herinao sy ny fananao masina ny firenenay dia tena handroso izany firenena izany Jesosy malala izany ny vavaka sandratra eto anaty ianao dia misaotra Jesosy malala dia raha isaraketo izay dia
tehirizy ny tokantrano tsiraray avy. Arovy amin'ny loza sy ny rofo rehetra anatin'ny torimasonay sy ny nofinay tsiraray avy Jesosy, ara-porofy amin'ny ranao mba tena hoe atory afiadanako sy filaminan-tsainy satria tena hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ankehitriny mahafantatra izay fa eo anilanay ilay Jesosynay tsy mandao, tsy mahafoy, tsy mahasikaraka anay dia tena hoe hery lehibe ao anay izany dia tehirizo aminao mandrakariza Jesosy amandram-piavina aminao amin'ny landra dia voninahitra teo anao irery ihany Jehovah, fisandratana teo anao mandrakizay dia misaotra Tompo. Alléluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra nanambavitsika Lina. Sady efa nanambavy miasa moa vavaka fanombohana dia somary ratsiratsy koa ny connexion dia tsy maintsy andeha miasa ny nanambavy Lina. Isaorana azy miravavy, isaorana koa nanambavy miana Mainsoa tamin'ny toriteny Mambe. Dia misaotra nareo rehetrarehetra izay tonga koa niaraka nay teto ny zara-patsapana sy nareo izay tonga nanatrika ny fandarana. Jesosy anay hamaly fitianareo dia mitombotsitra sy fahasoavana hatrany daholo ny tsirairay avy. Misaotra Lina tamin'ny vavaka firenena Mainsoa tamin'ny toriteny Mambe dia mihaja tamin'ny vavaka Mambe ihany koa fanombohana. Amin'izao amin'irao lanja Jesosy ka tahiny tompo venona tsy matsatsika dia eo netondretsika rapitso amin'ny sivy sasany dia samy tahiny tompo daholo tsika rehetra. Aki radio point radio 12345.com afahanao mihaino onjam-peo Aki radio. Aki radio point radio 12345.com afahanao mihaino onjam-peo Aki radio. Misy hoteny izay kilata telo amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ravina. Samy tahiny tompo daholo. Amen.